samtse eny ary tompokilasy tompivavy tonga sotony zanam-pandahazana manaraka dia ny fandraisana ny vahiny rehefa zomataka izao mono andraisantsika n'izay vahiny izay eto anilako eto amin'izao fotoana izao docteur Domina Malala Maria, chef de service de la promotion de l'hygiène prophylaxie au niveau ny BMH. Izy moa zany izay efa tsy vahiny so satria efa ny vahiny teto amin'ny fandarana inany vaovao tany amin'ny volana oktobra na aogositra tany niresadresaka ny tontolon'ny fahasalamana ary mbola resaka tontolon'ny fahasalamana izay hatrany ihany koa no atolotra anao amin'izao fotoana izao ato anatin'ny fandraisana ny vahiny fa miarabanao ary leo docteur. Ie, miarahaba mendrika dia miarahaba ny teknisianina rehetrarehetra dia miarahaba ny mpanjoitsy tapaka ny fandarana eto anivon'ny Record TV FM. Amin'ny mampitsabo azy izay dia resaka fahasalamana fa manakaiky izao ny fetin'ny Noely sy ny fetin'ny farantaona vonona hiatrika izany isika vahoaka malagasy nefa misy ihany koa nefa ny atsakilan'izay ny fanabeazana sy fitandremana ho antsika malagasy tsy vakovolo amin'izay hoe tontolon'ny fahasalamana manakaiky fety fetin'ny Noely sy ny fetin'ny farantaona izay isika amin'izao fotoana izao. Raha nisy ny fanadihadiana natao dokotera dia hoe natratra tany amin'ny 20,300 tany trangam-pahafatesana misy eo teto Antananarivo renivohitra tao anatin'ny boriboritany 5 trangam-pahafatesana noho ny antony maro samihafa nisy ny fanadihadiana natao mikasika izay ka eto ianao dokotera angaveko mitondra fanazavana mikasika izay hoe inona marina ny anton'izay hoe fiakarany taham-pahafatesana antony maro samihafa ao anatin'izany ohatra ny fahasalaman'ny fo, ny fahatapahan-lalandrà sy ny resaka fisotrotoka sy maro samihafa izay eto ianao angaveko mitondra fanazavana mikasika izay ary. Ie, mankasitraka indrindra mendrika mahatsiaro manana didy tokoa zany izahay amin'ny resaka fisorohana ny resaka fahafatesana eto anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra satria hita sy tsapa tato ato fa aretina tsy dia tena manahoana, tsy tokony tena hoe hitarika fahafatesana no mahafaty ny mponina eto Antananarivo renivohitra. Dia izay indrindra zany no mahatonga nakana an'ilay ataontsika hoe fanapahan-kevitra hoe aleo ampahafantarina ihany satria mahatsiaro tena ho manana didy ary ny fahadisoana lehibe raha toa ka tsy mampahafantatra ny tena zava-misy marina zany iainana eto. Eny mahatratra 20,300 sy 1 alina na 10,238 aloha izao no trangam-pahafatesana nisy eto amin'ny boriboritany voalohany ka hatramin'ny fahadimy nanomboka tamin'ny volana janoary ka hatramin'ny 10 desambra 2024 moa zany no resaka resantsika eto mendrika. Dia tao anatin'izay tena hita sy tsapa tokoa fa tena mamono ny resaka aretina azo avy amin'ny aretin'ny fo sy ny lalandrà. Ary koa tato ato dia tena hita miakatra tokoa ireo tahan'olona maty vokatry ny fisotrotoka. Izany eo zany ireo maty hoe misotro dia tsy mifotsony eo ireo maty hoe vokatry ny hoe mety hoe tsy nisakafo tsara ve sa hoe tsy ampy tsako no filazantsika azy eo amin'ilay fisotroana dia narary ny vavony dia maty ny aretim-bavony tao aorianan'izay dia eo ireo ilay efa zatra misotro dia miala tsy nahazo ny dozy sahaza azy tampoka dia maty. Dia be dia be moa no aterak'izay satria haintsika tsara na ny toaka mety hoe miteraka aretim-bavony dia maty araka ny efa nilazaiko teo na koa ao anatin'izay hoe mety hoe milasa rehefa manana olana amin'ny resaka lalandrà sy ny tariny izy dia mety mitarika fahatapahana izy ao anatin'izay dia maty ihany koa ilay olona. Dia eo moa ilay mahazatra antsika ilay manao coma éthylique vokatry ilay hypoglycémie zany ilay resaka fahafatesana. Dia izay zany tena antony fisian'ilay fanentanana hoe zavatra tsy dia tena hoe manahoana loatra ilay mahafaty antsika zavatra azo sorohana ny aretim-be hoe tena mamono raha efa tsy fidiny ka mino fa raha hoe aretina tsotsotra kely sahala amin'izany dia tokony azo ho sorohana ihany mba tsy hamono satria isika dia mitandro ny aina no asantsika voalohany mendrika. Resaka hoe fisotrotoka izay misy ifandraisana amin'ny resaka hoe aretin'ny fo sy ny lalandrà ve mahatonga an'izay ihany koa dokotera mety manana salanisa ve ianao hoe olona manodidina ny 5 taona hatramin'ny 10 taona eo mety ho tratran'izay fahafatesana tampoka vokatra ny resaka hoe fisotrotoka izay. Raha mahakasika ny resaka
fahafatesana vokatry ny fisotro toaka zany dia manana isa izay mariako etoana moa zany fa ny isa nananay izay efa naverika any isa eto anivon'ny commune urbaine n'Antananarivo boriboritany voalohany ka hatramin'ny fahadimy izany hoe tsy voatery hoe extrapolena amin'ny toerana rehetra misy eto Madagasikara fa eto Antananarivo moa zany no renivohim-paritra dia azo atao hoe représenter chiffre ihany raha ohatra na hoe miteny zany hoe ny matin'ny toaka zao no isany tamin'izay tao anatin'izay zany raha renidresako teo zao hoe maty vokatry ny coma éthylique izay zany ny filazantsika azy dia tao anatin'ilay isany resahana teo dia mahatratra eo amin'ny 20 teo zany ny olona vao isa ao anatin'izay ny salan-taona dia eo atsotsika asokajijika ao anatin'ilay antsoina hoe adulte jeune zany zany hoe manomboka amin'ny taona efatra amby 20 taona ka hatramin'ny 5 taona eo zany izay isa nomeko amin'ny mendrika izay zany nahitana olona 7 maty amin'ny izay toaka izay dia ny aty ny isa manaraka moa zany zany hoe manomboka amin'ny 9 taona ny makaty dia nahitana isa 7 maty ny resaka coma éthylique fotsiny izay ny sokajy voalohany amin'ny resaka fahafatesana matin'ny toaka dia misy ilay antsointsika hoe intoxication alcoolique aiguë zany na chronique io zany hoe efa misotro foana le olona misotro foana ny dia avy eo izy maty vokatr'izay fisotroana foana izay dia eto koa zany dia mitovitovy ihany ny salanisa satria manodidina ny 20 ny isan'ireo le tena ataontsika hoe tanora kely maty vokatry ny fiboboana alcool io matoa izy tonga amin'izay stade izay efa maty dia izany hoe efa nanomboka efa ela zany izy nanomboka nisotro fa izay izy vao maty dia mahatratra 7 indray raha ohatra ka hoe le aty amin'le mihoatra ny 9 taona zany le matin'ilay antsoina hoe intoxication alcoolique dia ny delirium tremens moa filazanay mpitsabo anazy io indray zany dia le le raha mahitinareo le olona le hoe mila mandray an'ilay dozy sahaza anazy amin'ny ora mahazatra fa rehefa tsy mahazo an'iny dozy iny izy dia mivadika marary dia iny ilay mitarika an'ilay fahafatesana dia tena hita zany ilay sokajy taona hoe tena mandeha mandroso makaty amin'le hoe olona tena farak'izay tanora zany no matin'ilay fisotroana toaka ka zavatra raha fahitantsika zany angamba dia hoe zavatra azo sorohana tsara zany mety hoe betsaka ireo ataontsika hoe antony mampatonga antsika miditra ao anatin'le hoe fiboboana na fisotroana toaka tsy voafehy fa kosa ino afa mety hoe mba misy zavatra afaka atao ihany mahakasika an'ireny zavatra ireny dia tokony hoe zany hoe misy fanapahan-kevitra raisina ao anatin'ilay izy. Somary averiko kely le fantaniko teo i dokotera hoe le ifandraisan'le fisotro toaka amin'ny areti-po sy ny fahatapahana lalàna satria ny olona tsirairay samy manana ny toe-batany misy tsy mahafantatra hoe tensionnel be na ambony be ny tension na ambany be ny tension eo matiako hazavain'ny dokotera kely akeo mikasika an'izay. Eny cercle vicieux angamba ny mahakasika an'iny mendrika satria matetika moa ny olona lazaintsika hoe marary fo raha amin'le terme mahazatra ny mponina andavanandro hoe marary fo izy iny vao misy olana kely izy iny dia marary fo dia misy le hoe marary fo dia tora na izay fihetsiny dia par rapport amin'izay rehefa manana aretim-po ny olona matetika dia tafiditra anatin'ilay antsointsika foana ny hoe manana alahelo ao anatin'le izy ao anatin'ilay fananana an'ilay alahelo dia misy moa samy manana fomba analan'ny alahelony fa mety miditra amin'le lafiny le hoe fisotroana sy fidorohana izy ety ny anadinoana ilay zavatra izay izy efa marary fo izy efa malahelo le toaka zany eo dia vao may mbola manampy facteur favorisant moa ny fiantsoana azy iny vao may manampy lay aretina ao anatiny ny lalan-drany efa dia tsy ohatry ny hoe akory hoe ohatry ny reny ataontsika hoe plomberie an-jirama reny ka hoe réparable na hoe afaka amboarina fa rehefa ino fa misy fahavoazana io dia efa vo zany le lalan-dra fa dia misoroka ny mety hoe fiakarana na fidinany be an'ny pression miditra eo sisa ny afaka ataontsika dia izay mahatonga ana amin'ny teny hoe cercle vicieux le izy malahelo le olona misy problème le olona midéprime le olona dia mandray alcool le olona ny ao anatin'izay nefa efa misy fahavoazana ihany koa satria miaka midina eo ny tosi-dra arakaraky ny ataontsika hoe toetoe-pony sy ny hoe rarin-tsaina iainany misotro izy dia mety hoe maty izy vokatr'izay zavatra izay dia mety hoe misy fahavakisany lalandra ihany koa zany le fahafatesana mianjady aminazy ao anatin'izay dia izay zany le izy hoe cercle vicieux midéprime dia misotro
dia avy eo marary fo a dia misotro dia avy eo tapaka lalan-dratsy fidiny dia eo miodikodiny eo le problème. Voalaza ihany koa hoe mahatonga ny olona iray misotro toaka dia ao le resaka dépression. Betsaka no maheno izay foana hoe resaka dépression mahatonga ny fisotroana fa eto ianao dokotera mba anazava hoe ina marina atao hoe dépression. Mety betsaka ve ny olona mety tratra an'izay resaka hoe dépression izay ka lasa misotro toaka efa nisy ve tranga ohatr'izay dokotera? Ie, izay eo anivon'ny BMH moa dia resaka fahafatesana no tena mandalo eo aminay. Izany hoe rehefa maty izany ilay olona dia manao fanambaram-pahafatesana eo aminay dia eo izahay vao manadiady ilay antsoina hoe inona ilay antony mety ny nahafatesana. Plutôt miditra makany amin'ilay dépression moa ny psychologue sy ny any amin'ny service psychiatrie no tena mahay manazava sy hoe mahay fandraisana an-tanana sy ny fitsaboana an'ilay aretina mahakasika an'izay tsy dia tena hoe ao anatin'ny fahafahako loatra no manazava fa matetika izany tena ao anatiny mihitsiny reny olona le io misy an'ilay cause hita zao hoe insuffisance cardiaque izany hoe amin'ny ankapobeny dia hoe matin'ny areti-po. Zay ny io raha hoe tsika amin'ny ankapobeny mivontovonto. Misy problème le olona, misy choc émotionnel le olona dia lasa mivontovonto le olona dia lasa sepotra le olona rehefa mandeha vao miaka-piakarana kely dia sepotra dia maty le olona. Ny chiffre ny insuffisance cardiaque zao isan'ny hoe antom-paharoa mahafaty ny olona koa raha hoe ny hitanay eo anivon'ny sampandrarasanay. Dia ao anatin'izay zany tena miaraka daholo en fait le antony mahafaty an'le olona hoe mahatsapa-teny izy hoe malahelo, misotro izy nefa misy aretina vokatry n'ilay alahelo mahazo azy, marary fo sy ny sisa dia mifameno miodikodiny eo zany le antom-pahafatesana. Dia raha hoe le hoe cause hoe dépression, tena dépression zany iny tsy tena hoe mahafaty fa le acte ataony zareo vokatry le fisiana dépression le tena mamono. Izany hoe ina le acte le mandeha manala amoamo sy le hoe mamono tena miditra any amin'ny resaka suicide dia izay le tena mahafaty ao anatin'le dépression. Fa izy hoe dépression en soi zany iny mbola misy stade be dia be lalovan'le olona, izay le olona vao tena hoe fa tsy hamono anazy mihitsy le dépression fa le zavatra ataony vokatry ny dépression zany no mety hahafaty azy. Ozy izy koa ianao teo hoe mety tanora amin'izao fotoana maty ny vokatra fisotro-toaka, betsaka ihany koa ireo tanora misotro amin'izay hoe miditra amin'izay hoe fisotro-toaka izay raha ohatra saka hoe tafiditra ao anatin'ny hoe firosoana fialana fisotro-toaka ny tanora anankiray ohatra ataontsika hoe 4 taona na 20 taona na 20 taona teo efa sotro be teo ohatra fa hoe hiditra indray izy amin'ny hoe fialana amin'ny fisotro-toaka. Mbola mety isy fiantraikany amin'ny vatany ve le fisotro-toaka be teo aloha raha toka izy ka hoe efa miala izy amin'izao fotoana izao. Mbola mety isy fiantraikany any amin'ny resaka sanatria hoe tension na fatapahana lalan-drà ohatra izay. Ie. Ny resaka fisotro-toaka dia iny moa zany lasa miroso aloha be mihitsiny izao ny tanora miditra amin'ilay resaka hoe vendredi joli dia any manomboka le fisotroana dia avy eo tamana dia isan'andro lasa vendredi joli foana rehefa manana moyen. Araka ny lazaiko teo ny taovany surtout ny fosin'ny lalan-drà dia tena saripady aloha ary io rehefa voakitika na misy fahasimbana dia tena sarotra ary tsy hiverina amin'ny laoniny amin'ilay mitovy amin'ilay etahany na le hoe le toetoetrany teo aloha sy le fatanjahany teo aloha intsony. Izany hoe ianao zany vao une fois hoe tafiditra ao anatin'izay filonana amin'ny resaka fisotroana izay dia tsara be aloha le décision hoe manomboka miala fa ny fisotroana toaka tsy afaka atao mihitsiny le atao hoe sevrage brutal na hoe tonga dia miala tampoka. Iny ilay antony le mahafaty le cause le hoe délirium tremens teneniko misotro dia miala tampoka fa mifelana amin'ny fiankinan-doha ary misy efa spécialiste amin'ny resaka fanalana olona amin'ny fiankinan-doha tahaka izany mihitsiny fa mila fialana tsikelikely. Izany hoe hanalany be androany tsy hoe tonga rapitsy dia mijanona fa mitarika aretina ary le aretina azo avy amin'ilay fialana tampoka iny ara no mety hahafaty fa ialana tsikelikely. Ny fiverenan'ireo toetoetrin'ilay toe-batana teo aloha
maka fotoana maharitra mihitsy zay vao tafaverina amin'ilay teo aloha ary tsy hoe tafaverina tena tafaverina fa mba hoe tafaverina zany mba afaka hiainana dia zay zany ny mahakasika an'izay. Raha misy kosa raha ve torohevitra ny dokotera manoloana ny ity resaka fahafatesana be da be ny resaka vokatry ny fahatapahan-drà ny aretim-po sy ny fisotrotoka ity, zany hoe fanentanana moa zany tena tiako ambaranao ihany koa. Eny mendrika makasitraka be da be zay mihitsy moa ny antom-pandalovana satria betsaka aminareo ny manaraka ny fandaharana eto amin'ny Record TV FM. Tena manentana reto mahaiza miaina. Le mahaiza miaina teneniko iny zany dia fahaiza miaina amin'ny ankapobeny hoe fahaiza miaina amin'ny lafiny fahaizana misakafo aloha. Efa maro tsy tamboho-isaina ny sakafo izay tsy manaraka ny fenitra takiany fahasalamana intsony miparitaka ho antsika. Zany hoe tsika zany eto efa manomboka mihinana an'ilay sakafo efa mivoana mandeha makany amin'ilay tsy dia tena hoe bio intsony fa na izany ary zany dia mila fahaiza miaina ara-tsakafo ny fitandrovana ny resaka fo sy lalan-drà. Ary misy moa zany ireo mpitsabo spesialista manokana amin'ny resaka izany afaka mampianatra tsara fa fanentanana amin'ny ankapobeny fotsiny ataoko hoe mahaiza miaina ny resaka ara-tsakafo. Manaova efa haintsika tsara hoe mila mihinana fruits sy légumes, voankazo sy ny légumes zany mila manao fanatanjahantena mba ahafahana mitsabo ny fo sy ny lalan-drà amin'ny ankapobeny. Fa le fahaiza miaina lazaiko manaraka dia le fahaiza miaina miala amin'ireo antsointsika hoe rarin-tsaina. Ekeko hoe tena mafy le fiainana, rotoroto lava le fiainana fa mba asio fotoanany ihany koa hitezanao an'io sainao io mba tsy hisiany rarin-tsaina. Elao ny olona mety hoe miteraka rarin-tsaina ho anao fa manjary raha maty ianao tsy voasolo eo anivon'ny fianakavianao ianao fa olona zava-dehibe ianao eo anivon'ny fianakavianao. Elao ny situation na ny ny situation rehetrarehetra miteraka rarin-tsaina. Rehefa andeha hiasa ianao dia aiza mieritreritra mihitsy hoe andeha hiasa indray dia ahita ny hanina indray dia iny dia efa miteraka hampiakatra ny tension anao dia tonga any ianao dia raha maty ianao dia iza ny an'olony toeranao eo anivon'ny fianakavianao sy ny asanao. Dia izay zany le fahaiza miaina teneniko hoe mahaiza miaina aiza hoany tsara, manaova sakafo mitondra fahasalamana, mitondra hery, manaova ny fihetsika rehetrarehetra izay mahafalifaly anao fa elao ny rarin-tsaina izay olona manahirana amin'ny fonao sy ny sainao dia hialao lavitra fa aiza mitady aretina fa tena tsy azo eritreretina hoe olona 3 taona dia maty tapaka lalan-drà. Resaka maty tapaka lalan-drà zany efa aretin'ny olona mandeha makany amin'ny 80 taona ny makany fa tsy hoe vao tanora kely io ianao dia maty tapaka lalan-drà satria tsy mahay miaina. Dia eo ihany koa dia mitohy ao anatin'izay le fisotroana, mahafinaritra tsara le fisotroana fa mahaiza misotro amin'inona. Ny fety efa akaiky tsara ny misotro sy ny hoe be menaka sy ny sisa fa mahaiza miaina tsara fa ahasorana tsara ny fahafatesana loatra. Mankasitraka anao dokotera ny vahiny teto amin'ny fandarana inany vaovao ary tena tsara, tena ilaina ny torohevitra tahaka izany satria sarobidy ny aina fahasalamana no voalohaka ireny. Saorana ianao. Mankasitraka be da be amin'ny fandraisana mendrika, mankasitraka ny teknisianina rehetrarehetra teto amin'ny plateau dia misaotra betsaka anandray dia mirary antsika malagasy rehetra hanana fiainana mahay miaina sy ho toy indrindra hiatrika an'izao fety ny faran'ny taona sy ny taom-baovao izao. Eny ary ino namarana ny fandraisana ny vahiny tamin'ity andro an'ity. Mbola betsaka ireo resaka saika taniana sy resana dokotera fa voafetra ny ora sy ny fotoana moa isika. Saorana izy ny vahiny teto amin'ny fandarana inona ny vaovao 7 minitra foy isika dia miverina ety any tena koa anohy ny fandarana inona ny vaovao anatin'ny Suronet. Makasitraka